Ivalaksika. Riandriamanitra rainay izay an-danitra fifaliana ho anay. Ny meona mpifaliana amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana izay fantatray fa ho tendrena hitondra indray ny firenena malagasy. Ary zao fahatongavana eto izao dia mariky ny fiomboana fanomezana tanana mba hanome azy ny fahefana feno ka aritsahanay ny vato ny lara fa 5 amin'ny 6 Desambra ho avy izao. Matoky izay fa fony malagasy firenena ity. Tsy navelanao ary tsy fonao anjakan'ny vahiny. Koa ny fanerenana ny etaetanay ary zany nahatongavana eto. Ao anatin'izao vanim-potoana propaganda izao. Izao fanorina izao dia mba ho ankatoavinao Andriamanitra ilay mijery ny firenena mandrakariva. Apetraka eo am-pelantanao sahady tompo. Ny amin'ny fahafahany tantana ny firenena hitondra ho amin'ny fampandrosoana ka ho firenena vanona ny firenena ary firenena mino sy matonga no Andriamanitra araka amin'ny teny avy amin'ny teninao izay raisiny teny fanevo mandrakariva hoe asa matahotra mino fotsiny ihany. Izao fotoana izay atreneto izao ary dia apetraka eo am-pelantananao fa ianao no fa nitenao iankino amin'ny Jehovah ny asanao dia ho lavorary izay kasainao. Dia izany no asahinay tsy miambamba manankina izao fotoana izao midinidinika atao ny amin'izay fandaharam-potoana ho tanterana eto fa mba ny fiarovana Andriamanitra velona izany. Fa ianao reriany mahatanteraka ny tianay. Rehefa miala eto izy ireo dia ianao ny tantana ny didy na eny amin'ny abakabaka eny ambony helikoptera ho tonga amin'izay toerana mbola kasaina ale ary indrindra eo nampifaliana amin'ny mpanomponao rehetra amin'ny ankohonany sy ny fianakaviany. Izany Jesosy fanarenay. Dia ho tanteranao aminy ilay tompo izao tsodrano izao. Hitahy anao any Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiritra ny tavina aminao Jehovah ka hamindra fo aminao. Hanandratra ny tavina aminao Jehovah ka hanome anao fiadanana. Mandehana fiadanana ny tompo. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Tena faly aho tonga eto am-panafana indray. Faly aho falatsika aminareo satria hitako ny saranisa ny vatona resaka nareo tena nanoaraka sy azo ataonareo. Misaotra betsaka, tena misaotra betsaka ary manantena aho fa amin'ny 25 volana Desambra ho avy izao mbola hihoatra lavitra noho izay nataonareo. Dia fantatro fa tena tia ianareo. Ka raha tena tia ianareo tia ampandany aby dia izao mangataka zaza aminareo tondra olona ray izay misalasala izay mbola tsy tapa-kevitra na tsy nandeha mifidy tamin'ilay fidina fa voalohany iny ndao hifidy hoe raha vao mitondra izay daholo ianareo dia tonga dia avy roenina ataontsika ka dia misaotra betsaka sahady fanano betany ianareo. Zao enoy tsara dia eritrereto tsara dia jereo tsara. Tavita amin'ny dingana voalohany iny tsika fa hiditra amin'ny fiodinana faharoa. Ny olona hiatrika sy fanandrina amiko ilay nanongana teo. Dia hifanandrina zany mpanongana sy ny naongana. Noho izany mila mijery tsara, mandinika tsara, manapaka tsara hoe aiza ny maizina, aiza ny mazava, aiza ny tsara, aiza ny ratsy. Ary indrindrindrindra mieritreritra hoe nanahoana ny tenanay nandritra 7 taona 20 tamin'ny 20 ary nanahoana ny fandriam-pahalemana 20 hatramin'izao. Zay ihany eritreretiny. Ary nanahoana ny fiainana tokantrano fantotongana 100 nandramola malagasy. Teny aminareo tsy mandangy na miantsy ady fa milaza marina foana. Henoko ny
vavaka nataonareo sy niantsoantsinareo tamin'ny 6 Soarivo hatramin'ny 10 Soarivo averena aminay dadanay tonga ty fifidianana zay ohatra antsika ty anisany fifidianana hafa indrindra manana ny tantarany manana maizy azy ary joroany voaka malagasy hoe joro amin'ny fahamarinana Manakarivo izy sady masina no marina hitan'Andriamanitra ny fahoriana nanjady atsika eto hitan'Andriamanitra ny fampahoriana ataon'ireo tsy matahotondy amin'ny etraketraka sy ny asan-dahalo ka tonga fotoana sy fotoana karakidina niandrasantsika ty fifidianana ty ka de zany mieritreritra tsara hoe hifanamina hifanongana sy minaongana tena hiara tao fitondrano tamin'ny 6 Soarivo nefa olona voafidy bahoaka démocratiquement tamin'ny 2 Soarivo sy 7 Soarivo de tonga de nalaina ny keriny de mieritreritra ve nareo fa fomba fanao zany de mahita ve nareo zany nataony olana ny tany mandroso fa na tsy tian'olona toninona raha ny présidentny Frantsa mbola tsisy naka ny keriny zany fa efana teo am-pelantanana noho izany a lesona lehibe ho atsika ary mijanona ny taranaka faramandimby tsy fanao ny manonga fanjakana tsy fanao fanana dio tena toinona renao na ivazavaza sisy eo entseroa na naparitaka vola be tsy toko ny collectif des ex-maires tamin'ny premier mandat Andry Valomanana dia manao fanambarana ampabemasy zay soloko tena eto fa dia manohana tsy misy fepetra ny président Marc Ravalomanana amin'ny fifidianana fiodinana faharoa izao ny antony dia tsotra na tsiaro zahay ary mahatsapa fa dia latsaka katerena amin'ny firenena ary na fitondrana ny commune ary nanomboka tsy nateo azy 2009 ka hatramin'izao dia hita hoe misofrira daholo any commune ny subvention tsy ampy ny oentomanana tsy ampy mijany ny mpiasa ny projet rehetrarehetra tsisy mandeha nefa tamin'ny androny a dia ny be da be ny subvention ny meny fanjakana tao anatin'izany koa eto zany zahay dia manainga any vahoaka rehetra anatin'ny ty Madagasikara ty mba hanohana azy satria kion-dalana lehibe zay tsy ahafahany firenena miala intsony zao dia ny fanatanterahana ny programme rehetrarehetra anavotana ty firenena ty satria dia hita fa latsaka katerena tokoa tsy fandripalemany ny zaza tsy mianatra ny fahasalamana ny rehetrarehetra dia hita hoe mikatso avokoa ka noho zany tompoko dia reto zahay zay solotena ihany a no milaza zay eto fa hoe tokony hirahintsika ary feo tokana loentsika vahoaka dia président Marc Ravalomanana ny toanatsika am'izao fidinana faharoa zao misaotra tompoko asanareo manala azy fadina aloha tsisy miomina iasa any hatramin'ny taona sy roa hatramin'ny fitondrany dada dia timma foana ny tenako zany hoe mahafantatra ny asa tsara nataon'ny présidentsika satria tao aminay a fokotanina Pasikely commune Pasikely satria tokony amin'ny commune Pasikely a districtna Parafaravola dia le za le tatisa le be ny tanàna zay naongany Robinson Jean Louis eto a dia manentana antsika na vahoaka Madagasikara anohana ny numéro 10 androtsaka ny safitsikana dia numéro 10 satria nahoana izy a le nitondra fitondràna matahotra an'Andriamanitra ary namina indrindra ny fandriam-pahalemana ny zazana sy fanampiana jereo tsara nge ny fantrantsika malagasy mahantra isika fa hoana bekon'ireo avy any avelany daholo ny lohantsika jereny reny nahazo atsikana tamin'ny fanonganana ny dada ireny mafy ireny dia reny ve dia mbola hoamentsika na zay safidy ataoko angamba fa tonga saina daholo tsika na rehetra fa dia androtsaka ny numéro 10 zay floa dia Marc Ravalomanana ihany
mitondra sy tantana ty Madagasikara ty satria izy mahay malala mavita mafantatra antsika fiainantsika ny aty ambanivohitra ko manentana antsika era Madagasikara indrindra ny faritra rehetra mangoro androtsaka ny safidy dia ilay safidy iray eny dia numéro 5 Dava olona misarasara, dia dava olona tsy tokony fidy. Fa ataontsika mahalala antsika mihitsy hoe zao ny fampiasana mazava. Azo ny dadanay. Azonareo zany. Dia zao, efa azontsika eo ny fitondrana. Dia miasa miaraka isika. Eo ataontsika. Voalohany aloha, fatipalemana. Tsy maintsy atao haingana, daingana anatin'ny folo zatava ramina io. Atsangatsika ilay andromasom-pokon'olona. Ary apetrakatsika ilay fitsinjaram-pahefana tena izy. Mentsika ny asany sefokotany. Bentanana. Ametsika fitaovana sahaza azy ireo mpitandro filaminandreo apetrakatsika fitsarana tena izy. Averina indray fimpampatokisana eo amin'ny vahoaka sy ireo mpitsaro eo sy ny mpitandro filaminana. Ataontsika ho fantany tsara hoe mahay manana traikefa na mpiasa fitaovana ary fomba isika. Ho fantany tsara hoe hay le zany tokoa izy dia. Ka dia milaza aminareo hoe tongavo amin'ny fidio lalana 520 marika Ravalomanana candidat. Tongavo amin'ny fidy ary eto miaraka aminareo olona anankiray ilay lazaiko hoe atao mizazona olona anankiray mbola misalasala reseo lavitra. Tety andeha trano reny nareo ampiasa hoe manifesto hoe reto tanterahana. Farany dia nilaza aminareo alovo matotsika. Fa manandrakarana ny fomba rehetra ireo. Ary anao izy azo ny atao reo fa tsy amelantsika ataontsika andromasom-pokon'olona fanarana ny vato fa aveo. Aza miala mihitsy amin'ilay bureau de vote. Isao tsara ary avadio tsara mihitsy hoe izy ty zao le spécimen. Iny izy iny. Dia zao tia misy an'ilay lalana 520. Eo akaikinao misy an'ilay manao lalana tiako Madagasikara. Eo akaikinay ny sary. Asorinareo ty. Zay io. Sao dia lazana hoe ilay sariko ateo fa dia mizaha tika tany amin'ny sisiny marika Ravalomanana. Azonareo? Dia apetraka eo amin'ilay akaikiny eo amin'ilay malala io ilay X. Ary ataovy tsara fa be loatra tena betsaka 7% any vato manakely re maty tamin'io. Ny antony dia zao nisy olona nanao tototo na tsy nitandrina tsara dia maty ny vatony tandremana tsara. Tandremana tsara. Dia atao X. Dia zao efa vita le X avadika jerevana tsara fa misy signature eo ambady. Tsy maintsy misy somihan'ny olona anankiroa amin'ny bureau de vote, membre bureau de vote. Vita zay. Valina tsara. Landata. Landata. Dia zao verina ty amin'izay daty. Zavatra atao voalohany iny aloha. Tsy maintsy amboarina reo barrage sy ny tatadranareo rehetra mba tsy maintsy ampidi-petondro amin'io laka io sika mba ahafahanareo rehetra. Satria maika dia maika dia maika ity toerana ity ny sopotra ho an'ny Madagasikara. Tsy maintsy ho karakaraina tsara daholo zany. Ao anatin'ny 100 andro eo amin'ny 3 volana eo. Betsabetsa andrivo aty. Hoazy aty aminareo matetika. Mampanantenanareo areo fa tena ataontsika tanteraka iny manifesto iny. Ao anatin'ny 100 andro misy zavatra tena misongadina mivo amin'ny fiainanareo. Tsy hisy tsony zany hoe jany tsy matory an-trano zany, tsy matory an-trano zany. Azava an'izay. Eo le zaka maidina sy mazava. Matory any atokantrano daholo ny leta Madagasikara. Tena apetrakatsika tena maizy azy. Ary olona tsy mahatahotodo reo
mety ketaka mankanyomonnareo ary ninyanina indrindrindrindra hoe aminareo tsy maintsy ataotsika zay amoronana asa mba isan'ny besiny maro ka de betsaka zaho ty voresahana zay fa betsaka koa talelenaika de sotra betsaka Manto ya Manto jadi tunggu betul tidak ya saya tadi dengan tiga apa tiga kalian tasmena ada dari tiga tasmena mu buka bayinya no tasmena viene di Bucharest Dada miaraka amin'ny olona Bandekozy raiza tasmen satria dada dia tsy magnavakavaka na avaratra na atsimo na andrefa na tsinana na mpivoatany antanina reka koa azovy tompony tanàna anareo indray ny antaniko iza tena tompo tanàna amizao officiel ataovy mafimafy hoe Dada tena tompo tanàna. Merci aminao Ale masana le hirana izy tasmene. Irahantsika rehetrarehetra. 5 Mafimafy azafady izy no tena mavita. Manifesto nanamboatrany lalana vandriam-pali
Atau 80% jam dia. Arab,